faly manolotra niarahaba tompolasy tompoko vavy izahay eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny horesantsika anio zany dia ny momba ny mpifankatia trany amin'ny fanomanana ny volan'ny mpifankatia dia ny 14 février izany. Ny horesantsika anio dia ny hoe nahoana maninona ny lehilahy no mampirafy. Io zavatra io zany dia tena olana eo amin'ny fiarahamonina kanefa misy zavatra tsara ho fantatra zany momba manodidina izay resaka fampirafesana izay. Inona no antony zany mahatonga ny lehilahy iray zany mampirafy? Ao ny antony ara-biolojika, ao ihany koa ny antony ara-psikolojika zany izay ho adiadintsika eto zany. Marihana manokana aloha fa tsy entina hitsarana olona zany ity fandaharana ity, fa fanazavana fotsiny zany avy ety amiko ny zavatra rehetra mety mahatonga izany zavatra izany ary ny fomba fijeriko ny hamahana ny olana satria sarotra dia sarotra ny miditra ao anatin'ilay olana kanefa ny olana dia misy amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiarahamonina andavanandro. Inona zany ny antony ara-biolojika zany? Ny olombelona zany dia tsy ho natao monogame, zany hoe tsy natao ho an'olon-tokana zany raha ohatra ka hoe raha ny resaka biolojika natioraly zany no resantsika satria voapirofo ara-tsiasa zany izay zavatra izay. Kanefa ao anatin'ny fiarahamonina dia hitantsika fa misy ny olona izay ataontsika hoe fidèle zany mijanona ao anatin'ny olon-droa fotsiny zany no miaraka fa tsy misy ataontsika hoe partenaire hafa zany manodidina an'ilay mpivady. Io dia fidélité izay ao anatin'ny ataontsika hoe social, miditra ao koa ny resaka toe-karena ekonomika, miditra ao koa zany ny resaka spirituel na ny resaka finoana ary ny resaka culture koa zany miditra be dia be ao anatin'izay zavatra izay. Ary araka ny efa averiko eto foana dia ny olombelona dia tafiditra ao anatin'ny zavatra telo ny mampirindra ny atao hoe olombelona dia ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Ireo zavatra telo ireo zany no miaraka no mahatonga ny olombelona. Ka ny resaka hoe fampirafesana zany dia miodikodina ao anatin'izay zavatra telo izay zany no mitondra azy. Misy koa zany ny resaka olana eo amin'ny mpivady amin'ny resaka firaisana ara-nofo izay tsy mirindra mahatonga andrangah zany mijery any ambadika. Zany rehetra rehetra zany mila jerevana akaiky. Misy koa ny antony ara-psikolojika zany ara-toe-tsaina dia ny ataontsika hoe angah hoe fomba efa misy zany ny fomba ny amin'ny foko iray na ny olona amin'ny tany iray izay efa zay ny fombany ny hoe manambady betsaka. Izay zany tsy hidirantsika lalina ny amin'izay satria efa fiarahamonina mihitsy zany no manaiky ary mankasitraka izay fomba izay. Ny antony ara-psikolojika koa zany dia misy
fakapanahy be loatra zany indrindra amin'ny tany efa mandroso, fakapanahy ny ampiasana, ny fakapanahy eny an-dalana sy ny rehetrarehetra. Misy koa ny efa toetra, ohatra hoe toetra ny olona iray zany izy efa manana toetra tia manidina ohatry ny vorona zany, ohatry ny lolo, dia mitsaingo ketsy, mitsaingo keroa. Izay koa zany no efa toetrany, ka io dia misy antony koa zany ara-psikolojika zany dia ny ataontsika hoe tsy fahaisana ny mifehy ny atao hoe pulsion. Amin'ny voambolana siantifika zany ny pulsion dia faniriana tsy azo tohaina hanatanteraka zavatra anankiray zany izay hitondra fahafinaretana ho an'ny olona iray. Izany hoe misy olona zany tsy mahay mandresy izay ataontsika hoe fakapanahy izay. Antony betsaka ny ao anatin'izay. Misy ihany koa ny antony ara-biolojika, zany hoe misy ny atao hoe tempérament na ny ohatran'ny hoe ny zavatra, ny toetra efa ao aminay olona mihitsy izany. Ka sarosarotra rehefa hoe olona ohatr'izay zany ny toetrany dia azo lazaina fa sarosarotra ihany ny andresena izay zavatra izay, kanefa misy foana zany ny fomba entina miady amin'ny toetra ohatran'izay zany. Eo ihany koa ny toetra eo amin'ny lehilahy zany izay ny lehilahy zany izy dia tia mampitaha, izany hoe mampitaha foana zany ny vadiny amin'ny vehivavy any ivelany zany, satria matetika tsy dia manana fitokisantena loatra zany ny lehilahy amin'ny hoe tena nifidy ny tena tsara ve izy, tena nety ve ny safidy nataony, dia manana an'izay foana izy zany hoe sao dia mba tsy nifidy ny tena izy zany, kanefa aloha tsara ho fantatra fa tsy misy ny tonga lafatra. Dia mahatonga zany anazy zany ohatran'ny hoe te hampitaha foana zany ny vadiny amin'ny vehivavy any ivelany zany. Ka io efa naturel ao amin'ny lehilahy koa zany izay fomba izay. Misy koa zany ny toetra koa eo amin'ny lehilahy zany tia miovaova zany. Izany hoe raha ohatra izy manambady olona mahia dia tia hanandrakandrina ny vehivavy matavy, ary ohatr'izay daholo zany ny fomba fitondrany ny fifandraisana zany amin'ny resaka hoe fifandraisana amin'ny vehivavy zany amin'ny ankapobeny. Misy koa zany ny hoe ny lehilahy zany izy dia tsy dia manana an'ilay atao hoe famatorana loatra zany raha ohatra oharina zany amin'ny vehivavy. Hany ka izay no mahatonga azy zany misamboaravoara foana zany ao anatin'ny lohany ao hoe ho aiza, kanefa moa na tsy izany ara dia misy foana ny ataontsika hoe fandanjalanjana ny zavatra rehetra rehetra, satria araky ny voalazako eto foana dia ny mitondra ny olombelona dia ny saina, fanahy ary ny vatana. Ireo telo ireo zany dia tsy afa-misaraka zany amintsika olombelona. Ka raha ny resaka fampirafesana zany tsy olona iray no tafiditra ao anatin'izay trangan-javatra izay, fa misy olona telo, karazan'olona telo zany tafiditra ao anatin'io fampirafesana io, dia ilay lehilahy ary ny vadiny ary koa zany ny maîtresse zany na ny ataontsika hoe deuxième bureau zany. Ireo telo ireo zany no tafiditra ao anatin'ny atao hoe fampirafesana. Ka samy tompona andraikitra daholo ireo telo ireo ny amin'ny
na tontosana na tongavana amin'izany atao hoe fampirafesana izany. Matetika moa zany aloha dia ohatrany hoe tontona any amin'ny vehivavy foana zany ny vehivavy eo an-tokantrano zany no antony nahatonga ny vadiny nandeha nijery any ivelany, kanefa araky ny trangadavatra rehetra efa nazavaiko teo aloha zany dia maro ny antony mahatonga zany ny fampirafesana. Inona zany no tokony atao raha ohatra ianao ka vehivavy ao an-tokantrano manambady? Inona zany no ataontsika hoe fisorohana an'izay trangadavatra izay, na koa ny hoe inona no atao raha ohatra ianao ka efa manoloana anao zany ny zava-misy hoe mampirafy ny vadinao. Ny voalohany indrindra zany aloha dia ho an'ny vehivavy izay manambady zany dia tsy maintsy kolokoloinao ao aminao zany ny atao hoe fitokisantena na ny confiance en soi zany. Tsy maintsy tokony hanana an'izay ianao, ary io moa zany tsy hoe zavatra hoe azoazo fahatany io fitokisantena io, fa zavatra volavolaina ao aminao isan'andro zany ny fitokisantena. Ka ny tokony ho fantatrao zany dia ny hoe raha ohatra zany ianao no nofidiny dia misy antony goavana be zay. Ianao no nofidiny tao anatin'ny vehivavy maro be zany. Tsy azo tsiniavina zany fa misy ny ataontsika hoe zavatra tsara zany tao aminao nahatonga ny vadinao zany nifidy anao. Kanefa izay zavatra izay nefany dia tsy tokony koa zany nefa ianao atoritory satria hoe efa nifidiny zany dia tsy anao ezaka intsony amin'inona fa efa tafiditra ato an-trano zany efa zany tompony tsy tokony intsony izy andeha hijery à gauche à droite fa misy foana zany ny ezaka izay tokony ataonao zany tompom-bady mba hahatonga ny vadinao zany mba tsy hanana an'izay hoe eritreritra andeha any ivelany izay. Kanefa tsy mora aloha zany zavatra rehetra zany satria araky ny efa nazavaiko teo aloha dia misy ny antony ara-biolojika, misy ny antony ara-psikolojika izay mihodikodina ao anatin'ny izay zavatra rehetra izay. Ka misy torohevitra zany vitsivitsy azo aroso momba izany trangadavatra izany. Ka ny fahafantatritsika tsy raha ohatra zany ny lehilahy zany izy dia tsy maintsy mijery vehivavy hafa. Zay aloha zany hoe ny masony zany tsy afaka ho fehezinao mihitsy ny hoe tsy hijery vehivavy hafa. Kanefa iny tsy dia midika hoe irona zany izy hoe andeha tsy maintsy andeha hoe hitory fitiavana amin'iny vehivavy iny na hoe andeha hisarika an'iny vehivavy iny, tsy voatery. Kanefa aloha aza matoritory koa ianao raha matoa fa miatomboka eo daholo koa ny fakapanahy rehetra. Inona zany no atao? Ny tsara ho fantatra dia ny hoe ny endrika ivelany tsy io akory tsy ny hatsaram-bika sy ny hatsaran-tarehy zany no tena hoe zava-dehibe zany ao amin'ny tokantrano. Zany hoe raha ohatra zany ianao mahatsapa ny tenanao zany fa hoe tena raitra sady tsara bika ny tsara tarehy, dia tsy hanao ezaka intsony fa hoe efa azoko io zany
inona no tokony andehanany hijery andrasoa na hijery anikiala ary ivelany fa izaho efa raitra be ato trano. Diso hevitra ianao madama, diso hevitra raha ohatra ka mitoky be loatra zany amin'ny ataontsika hoe hatsaran-tarehy sy ny bika zany, satria eo ihany koa ny atao hoe hatsaram-panahy. Izay misy lanjany be dia be koa zany eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano, fifandraisan'ny mpivady, satria ny hatsaram-panahy koa zany dia mitondra endrika tsara koa zany ho an'ny vehivavy, ary manome ataontsika hoe karazana chimie, karazana atmosfera zany izay mampirindra ny fiainana ao an-tokantrano. Ary indrindrandrindra koa zany mahatonga koa ilay lehilahy voasarika koa zany amin'ny vehivavy iray zany dia misy lanjany be dia be. Indraindray misy vehivavy tena tsara tarehy, tsara bika, kanefa ataontsika zany hoe ao amin'ny lafiny ara-panahy zany tsy dia mahomby loatra, dia mety mampihena ihany koa zany ny farisian-drangah zany ny tena hoe ho tamana ao an-trano zany, betsaka zany. Eo koa ny fahafantaranao vehivavy koa zany ny hoe inona ny zavatra koa zany tena tadiavin'ilay lehilahy koa zany ao amin'ny tokantrano zany. Be dia be ny zavatra mety misy koa zany ny resaka hoe ara-ekônomika, misy ny resaka ara-koltoraly, ny resaka ara-panahy, ny resaka ara-batana, ny firaisana ara-nofo. Marina aloha fa tsy misy ny tonga lafatra hoe vehivavy iray hafeno ny fepetra rehetra rehetra, kanefa misy ihany koa miezaka izay tokony atao. Ary ny lehibe indrindra, ny tena faratampony dia ny fitiavana. N'inon'inona ho lazaintsika mikasika ny hoe olana misy amin'ny mpivady, ny olana misy ao an-tokantrano, ny fitiavana zany no lehibe indrindra amin'ny tokony hipetraka zany ao amin'ny tokantrano. Kanefa tsy mora koa nefa io ho lazaina fotsiny hoe fitiavana, fitiavana, fa tsy maintsy kolokoloina koa zany io fitiavana io, ohatran'ny zavamaniry izay tsy maintsy tondrahanao matetika, izay tsy maintsy alainao ny ahi-dratsy mba hahatonga azy hoe haniry tsara zany, hitombo, hivelatra, hanome ny voninkazo amin'izay tadiavanao azy. Ohatran'izay koa zany ny fitiavana, tsy mora io. Misy koa zany ny hoe toetra eo amin'ny lehilahy koa zany izy tsy dia matetika izy tsy dia mamoaka ny ao am-pony zany. Matetika izy tsy dia hoe andeha hiteny hoe izao no tsy tiako aminao ramatoa, na hoe izao no zavatra tokony ataonao. Izy zany tsy dia tena manana an'izay hoe toetra izay loatra zany, fa ny azy dia ohatra hoe matahotra koa izy zany amin'ny toetran'ilay vehivavy, hoe ny vehivavy koa zany matetika tsy dia tia hoe ho tsikiraina loatra koa zany, ka eo koa zany isika vehivavy no tokony andinika ihany koa hoe tsy dia tena mba tokony handray ihany zany raha ohatra ka misy ataontsika hoe kritika zany avy aty amin'ny vaditsika zany, dia tokony hoe tsy dia ho tesitra zany ny amin'ny hoe kritika izay alefany. Io mety misy ny hafatra amin'ny vava, amin'ny fitenenana, mety misy koa ny hafatra tiana pitaina amin'ny fihetsika, dia ianao zany no tokony mahafantatra ny ohatran'ny hoe ny fihetsika sy ny
teny izay avoakan'ny vadinao zany hoe inona ny dikan'izay. Tokony ho fantatrao koa zany ny hoe inona ny zavatra tiany, inona ny zavatra tsy tiany, satria araky ny voalazako teo hoe somary sarosarotra ihany ny mamantatra an'ireo zavatra rehetra ireo zany amin'ny lehilahy zany. Ka anjarantsika vehivavy zany ny mijery an'izay lafin'izay. Ny lehilahy koa zany dia tsara fantatritsika fa na manana hery sy tanjaka izy dia misy ihany ny toetra izay ataontsika hoe osaosa ao aminy dia ny ohatrany hoe tsy dia tena manana fitokisanteny izy na dia atao hoe na ataontsika hoe manam-bola be ohatra, na ataontsika hoe tsara bika tsara tarehy ilay lehilahy nofosana kanefa ao amin'ny toetra tena hoe ao aminy ao dia manana ataontsika hoe tsy fitokisantena na hoe complexe zany ry zareo. Ka tokony ho jerevanao akaiky koa izay ramatoa, na dia tsy asehony aza dia ny hoe fahaizanao zany ny manome voninahitra azy ary manome valeur azy amin'izay zavatra ananany, madokadoka azy ary mijery akaiky koa zany hoe inona ny zavatra tadiaviny. Fa ny tena zava-doza zany amin'ny hoe fifandraisan'ny mpivady dia ny fanambaniana ny lehilahy zany, ny fitenitenenana azy eo mason'olona ohatr'izany ny tsy fanasianao anazy ny tena hoe toerana zany tokony hisy azy, satria indraindray ohatra mety mitranga ny hoe ramatoa mandray vola be no rangahy, na hoe be diplôma be ramatoa no rangahy amin'ny andro efa mandroso ohatr'izao zany. Kanefa raha ny hoe natiora zany ao amin'ny lehilahy dia manana an'izay atao hoe complexe izay izy ka anjaranao ramatoa zany ny mandanjalanja ny teny izay avoaka sy ny satria matetika koa zany amin'ireo lehilahy izay mampirafy dia indraindray koa zany misy ihany koa ilay karazana ohatrany hoe fitiavana zany ohatrany hoe fantatra bebe kokoa zany ny valeurany any amin'ny vehivavy hafa izy zany. Raha ohatra ka mahatsapa hoe somary latsa-danja izy zany ataon'ilay vehivavy atao tokantrano, aty misy vehivavy mahay manampy azy, misy vehivavy mahay manome valeur azy dia amin'izay fotoana izay ramatoa dia tokony mieritreritra ihany koa ianao zany amin'izay trangadavatra izay, satria misy ny zavatra ara-natioraly izay tsy azontsika lavina zany. Misy koa ny hoe tokony zany mametraka izay ataontsika hoe karazana liberté kely izay zany ao amin'ny lehilahy, satria ry zareo dia mila an'izay atao hoe fahafahana, fahalalahana zay zany izy mandritry ny androm-piainany hoe misy fotoana izy zany te hitokatokana irery zany izy io dia tsy fantatra ny antony fa efa ao anatin'ny natiorany zareo koa zany izay misy fotoana te hitokatokana izay. Ka tokony koa zany io zavatra io tokony hoe ho hajainao vehivavy zany izay faniriany indraindray ny hitokatokan'izay. Kanefa moa tsy afaka matoritory ianao vehivavy fa tsy maintsy mandinika akaiky ny zavatra rehetrarehetra, satria io dia tantara mitohy ny fakapanahy, tantara mitohy ny fiainan'ny mpivady izay tsy maintsy kolokoloina
ka ianao zany rehefa novidiny ataoko angamba kosa fa manana tombon-dalana kosa ianao zany amin'ny olona izay mbola tsy voafidy fa mbola te hiditra ka zavatra efa ao am-pelatananao, efa ao an-tranonao, efa ao am-pandrianao, ka inona no tsy hanohizanao ny fikolokoloana, ny fitiavana sy ny fanambatambazana ilay lehilahy satria araky ny voalazako eto foana dia ny hoe ny olombelona dia saina, fanahy ary vatana no miasa ao aminy ka na misy ara mahery ny fakapanahy amin'ny alalan'ny maso amin'ny lehilahy zany, eo ihany koa nefany ny sainy sy ny fanahiny izay azonao tsara koa ny hoe ahoana koa zany ny azahoanao ny fony zava-dehibe zay zavatra zay ka matetika izy zany mijery any ivelany dia rehefa hitany kosa fa tsy mahatoraka ny ao an-trano kosa ny any ivelany dia iny manampy azy foana zany ny hoe hiverina ao an-trano zany akasitraka bebe kokoa ny vadiny zany rehefa nanao fampitahana tany ivelany izy zany dia mankasitraka ny zavatra ananany ao an-trano ka io zany na tiantsika na tsy tiantsika vehivavy dia misy foana zany ny atao hoe fifaninanana amin'ny hoe samy vehivavy ka io dia tokony ho fifaninanana madio zany hoe ezaka izay ataonao vehivavy ao an-tokantrano apetipety ny tokantranonao atamatamana ampazoto azo ody izay ny fifaninanana tokony ataonao fa tsy fifaninanana maloto izay andeha animbazimba andrasoa animbasimba any ikala any ivelany andeha ampisavoritaka ny fiarahamonina noho ny hoe satria ianao te hitazona ny tokantranonao dia andeha ilahady etsy ilahady eroa eo ihany koa zany fa tokony hoe mandiny tena koa ianao zany ny amin'ny hoe sao dia misy zavatra tsy ampy ato amiko, sao dia misy ezaka tokony mbola atao fa ny savoritaka etsy savoritaka eroa zany dia tsy vahaolana mihitsy zany amin'ny hoe fandaminana ny tokantrano zany ka raha ohatra moa ianao ka efa nanao ny ezaka rehetra rehetra zay tokony ataonao, efa nanao ny zavatra rehetra rehetra ny eritreretinao fa mety amin'ny tokantrano kanefa mbola misy ny fitrangadavatra hoe lasan'olona rangahy ohatr'izay dia anjaranao ihany koa ny mandanjalanja ny zavatra rehetra rehetra misaina maka fisainana kely ny amin'ny hoe inona zany ny fanapahan-kevitrao manoloana an'izay zavatra rehetra rehetra zay io dia tsy ianao ihany no mahafantatra ny fanapahan-kevitra ho raisinao satria raha ohatra ka tianao le olona mbola tianao le olona mbola tianao tazomina ny tokantrano dia anjaranao ny mandanjalanja ny zavatra rehetra rehetra izay tokony ataonao zany raha ohatra moa ka efa mitranga ny trangan-javatra hoe efa tena misy olona ampirafesin-dranga zany any ivelany ary efa misy ny pirofo rehetra rehetra zany mikasika an'izay zavatra zay dia inona ny tokony ataonao raha matoa ny tokony ataonao voalohany indrindra zany dia ny maka information momba ilay olona raha ohatra ka fantatrao ilay olona raha ohatra koa hoe mila tsy maintsy fantarinao ilay olona dia tsy voatery akory ianao hoe tonga dia hivaky amin'ny vadinao hoe
ianao ohatr'izao ianao miaraka amin'ny anina tsy voatery fa jerevanao aloha hoe iza ilay olona ary ataonao ny fampitahana aminao hoe inona ny zavatra tsy anananao zany nefa anan'io olo io mety hitondra fieritreretana ho anao zay zavatra zay. Misy koa zany azonao atonona koa ilay olona tsy voatery akory zany hoe hifanjofi-tsihy, tsy voatery hifandrigo-bolo amin'ilay vehivavy ianao fa miresaka aminy, tsy voatery hiresaka koa ny vadinao aminy fa mitady fotsiny zany karazana resaka ataonao aminy eo zany no ahitanao koa zany hoe iza ilay olona ka hisy eritreretanao tsara zany aiza ho aiza zany no misy anao. Zay zany dia miezaka ianao zany manao an'ilay zavatra zay hitanao fa tsy ampy ao aminao zany. Kanefa raha ohatra koa zany hoe tianao vakiana batsilana koa zany ny zavatra rehetra fa tianao hazava koa ny tantara dia afaka koa zany miresaka milamina koa zany ianao amin'ny vadinao hoe inona zany ny tena eritrerina amin'io toe-javatra io zany. Izy ny anambara aminao ohatra miteny izy hoe zavatra ataoko hanina fotsiny iny, zavatra ataoko fanalana amoambo, dia ianao ihany koa no mahita an'izay zavatra zay hoe ny fanalana amoambo zany angamba no tsy ampy ato amiko angamba zany ka dia anjaranao no mijery an'izay toe-javatra zay ka io dia ady mandramaty angamba zany no azoko ilazana azy, ezaka mandramaty ka ianao ihany no afaka zany ny many olana, hijery ny olana mikasika izay zavatra zay ary ianao ihany koa zany no tompon'ny fanapahan-kevitra koa zany amin'izay zavatra hoe fanapahan-kevitra ho raisinao zany. Satria araky ny teniko eto foana zany dia ny olombelona iray dia ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Torak'izany koa ny lehilahy ka tsy hoe dia vatana ray manontolo no mitondra azy fa eo ihany koa ny saina, eo ihany koa ny fanahy. Tsy mora ihany koa ange ny hoe andeha hampirafy hetsy hampirafy eroa zany tsy mora satria vaky ny loha, mandeha ny vola, tsy maintsy hiafinafina, tsy maintsy andeha hiafinafina hijery ny cellulaire, andaingandainga amin'ny ramatoa, andaingandainga fa andeha hamonjy fivoriana, mandaingandainga fa misy fanatanjahantena izay atao. Tsy mora koa anie ny hoe marerahan-tsaina mety hateraka izany zavatra rehetra rehetra izany ka izay no antony hoe tokony izany ahafahantsika mandanjalanja ny zavatra rehetra izay misy satria olombelona koa misy ny fakapanahy ka entina amin'ny saina matotra sy ny saina mandinika zany ny zavatra rehetra rehetra satria raha ohatra koa mantsy hoentina amin'ny fomafana daholo zany amin'ny katezerana daholo ny zavatra rehetra izay mitranga marina aloha fa tsy mora marary izany hoe ampirafesina zany na iza dia marary. Tsy misy olona akory afaka hiteny za dia tsy mampaninona ny vadiko mampirafy na miaraka amin'ity na miaraka amindry dia tsy mampaninona, tsy marina izany tompoko fa ny hoe fanamboarana toe-tsaina izay angamba no misy ary eo koa ny fanahy izay andinika, eo koa ny atao hoe fandeferana. Kanefa araky ny lazaiko zany ianao ihany no tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra rehetra rehetra. Araky ny misy ihany koa ianao koa tompon'andraikitra ao anatiny koa ny zava-misy satria raha ohatra ka ianareo mbola tsy nivady zany fa mbola nifahofo dia raha ohatra ka hitanao izy fa efa somary marimaso
etsy mandeha roa kanefany mbola nidiranao ihany dia azo lazaina ihany fa tompona andraikitra ianao amin'izay fotoana izay satria misy ny toetra izay efa hoe ao aminy sarotra ovana fa raha ohatra moa ianao hoe nentim-pitiavana ka hoe dia miditra ihany aho na dia eo ara zany andria toetra izay tsy mahomby eto amin'ity olo ity dia anao ihany koa no tompona andraikitra amin'izay zava-misy izay dia toy izay zany tompoko lahy sy tompoko vavy zany ny fandaharantsika momba ny hoe inona no mahatonga ny lehilahy mampirafy ka tsy fitsarana na iza ny zavatra narosoko teto fa entina hampieritreritra antsika mianakavy dia mametraka ny veloma ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.